faly miarabandreo ndray zay hita fandaran-tona be ary manasanareo anaraka an'izany hatramin'ny farany. Anio dia anaraka ny lalao teny amin'ny kianja makiteny tamin'ny alady lasa teo ny lalao zay niona-ny knapsa sy ny 3F5 avy Ambohitsiry ary ny Uskara nanao tamin'ny FTB avy Andotapenaka. Anaraka an'izay lalao zay zetika. Tsy nahitana fiovana fa saika ireo ekipa no eritreretina ho favori avokoa no tafavoaka ny amin'ny dingan'ny ampahifadalany ny fiadinan'ny tompondakan'i Madagasikara na ny Gold Top 20 eo amin'ny taranja rugby izay nitotosaina teny amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka. Teo amin'ireo lalao efatra nitotosaina ny farany herinandro teo dia ireo ekipa efatra manana ny toerany eo amin'ny taranja lavalava malagasy, ny ekipan'ny Uskara Analamanga, ny Knaps Sport avy any Matsiatrambony, ny 3F Fahia anaty Azo Isotry ary ny ekipan'ny FTA Andavamamba no nahazo ny tapakila iakarana amin'ny dingana manaraka. Ny ekipan'ny commune Antananarivo Renivohitra dia nanilika ny ekipan'ny FTBA avy any Andotapenaka tamin'ny isa 420 no 7-20. Mbola hita aloha ny fisongadinan'ny ekipan'ny Uskara amin'ny fananan'ireo mpilalao vokitra kefa toa ny Radadato sy ny Tsiliva izay nampiseho ny fahaiza-manaony manoloana ny Rinaina be sy ny namany. Avy nanaraka ny ampavalan-dalana voalohany iny aritsika dia anaraka kosa ny ampavalan-dalana faharoa izay nena ny 3F Fahia avy Ambalavoa Isotry sy ny 15F avy Pasika ny T5 avy anaty Azo nanao tamin'ny Besarety. Anaraka an'izay lalao zay tsika tena niady dia niady lalao tena kianja teny fa dia azakasaka nareo tsy tonga teny fa dia manentana nareo foana zay tonga ava maro eny kianja makefa fa manomboka zao ny lalao ampavalan-dalana ka anaraka an'izay lalao zay tsika. Sahala amin'izany ihany koa no niseho nandritra ny fionana teo amin'ny ekipan'ny Knaps Sport sy ny ekipan'ny 3F5 Ambohitsiry. Tafavoaka nandresy tamin'ny alalan'ny isa 420 sy 9-20 ny ekipan'ny Matsiatrambony. Ny lalao fahatelo kosa dia nahitana ny adin'ny Sam Quartier izay ny fanaovan'ny 3F sy ny XVFA. Ny ekipan'ny 3F no nivoaka mpandresy teo ary nahazo ny tapakila iakarana any amin'ny ampahifadalana rehefa nanamontsana ny mpifanandrina tamin'ny alalan'ny isa 7-20 no 3-20. Ny ekipan'ny FTA kosa ny ekipa tafita farany rehefa nanilika ny ekipan'ny Besarety SCB tamin'ny isa 13 no 20. Mbola hitoy amin'ny alahady ho avy zao ny lalao ampavalon-dalana efatra ambiny ary mbola eny amin'ny kianjan'ny Maki hatrany no anatanterahana izany lalao efatra izany.
ao anatin'ity fandaran-tona be ity moa tsika dia misy foana ny vahintsika tsy izy akory zany fa ny DTN amin'ny renibe malagasy no vahintsika an'io anaraka an'izay resaka kely natao tamin'ny DTN zay tsika. Miditra amin'ny 8 eme de final ny gold top 20 am'izao. Ny androany moa zany no andro voalohany ho an'ny 8 eme de final dia amin'ny herin'ny androany ny andro faharoa ho an'ny 8 eme de final. Aorianan'izay tsika dia zay tafavoaka mandresy rehetrarehetra miditra manao ny quart de final. Omboka mampiasa an'ilay kit micro sy écouteur ny arbitre am'izao izay ezaka manokana ny rahana tamin'ny rugby Afrika nazahoana azy. Izy iny moa dia nizara roa ny fandoavana ny volana izy iny satria tsy nomemena fotsiny fa nandoavam-bola. Ny atsasany nalohan'ny corps arbitral, ny atsasany nalohan'ny fédération entina naporofona aminareo fa efa manao ny ezaka ny fédération, manao ny ezaka ihany koa ny arbitre na dia atao hoe olombelona mety misy ny tsy tonga lafatra kanefa na izany ary efa samy miezaka manatanteraka ny andraiky ny tsirairay avy. Ny zavatra teo amin'ny lafiny teknika tsara mpahafantarina antsika rehetra zany dia misy ilay antsoina hoe commotion cérébrale, zany hoe misy olona voadona eny ambony terrain tao aoriana fandalovan'ny rugby Afrika teto zany dia ampiarintsika eto Madagasikara ny lalàna navoakan'ny World Rugby dia hoe ny olona rehetra voadona eny ambony terrain ka indrindra mitotona ny lohany dia tsy mahazo milalao intsony raha tsy afaka tapabolana na rotokom-bolana arakaraka izay teneniny mpitsabo. Ny antony ilazana azy aty amin'ny hainao aman-jery mba ialana amin'ilay hoe disadisa hoe tsy fitiavana ny ranona na tonga n'le joueur ny malana na tsy fitiavana ny ranona. Io dia mariako tsara fa na tsy maninona ary izy eo dia tsy maintsy miala eo ambony terrain. Ny antony raha ohatra ka nisy soka kely izy tamin'ny voalohany ka miverina fandroany le soka izay mety hitondra azy hitarika azy any amin'ny fahafatesany. Mariako moa fa tany Frantsa ny be dia be nitrango io zava-misy io nisy ankizy kely latsaky ny 20 taona 3 maty tany Frantsa vokatry izay commotion cérébrale zay ny antony namoahan'ny fédération iraisam-pirenena tato amin'ny rugby an'izay lalàna izay. Ny tena fomba ampiarana anazy satria mbola betsaka ny tsy mahalala izay no mahatonga amin'ny teny hoe avoaka aty amin'ny hainao aman-jery, mbola betsaka ny tsy mahafantatra dia mbola misy fanampiana ihany koa zany averin'ireo le mpitsabo nahazo fiofanan'ireo alohan'ny lalao azavaina amin'ireo le fileovana rehetrarehetra ny fizotran'izay resaka commotion cérébrale izay. Mezaka ny veloma manjam-piana indray zay eto amin'ny fandaran-tona be ary manasa anareo tsy saranga ny televiziona MBS veloma indrindra tompoka.